mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanarevana no anonona ny fetanan' Jesosy amintsika ny tokantranony sy amin'ny isam-batan'olona manaraka izao mofinaina voalahatra ity 30 ny volana novambra ity izao. Petera faharoa toko fahatelo andiny fa 4:40 ka hatramin'ny andiny fa 9:40. Petera faharoa toko fahatelo andiny fa 4:40 ka hatramin'ny andiny fa 9:40. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ry malala satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahazo mba ho hita tsy manatsiny amam-pondra eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana, ary ny faharom-pon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratry Paoly raha laha malalantsika taminareo koa araka ny fahendrenany menazy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa. Fa nilaza izany zavatra izany ao aminy izy, ary amin'ireo dia misy zavatra sari-patarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miolona tsara tahaka ny anaovan'ny teniny sasany amin'ny zoatra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo rahateo izany ry malala dia tandremo fandrao fataonany fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy ireny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Revana amin'ity mofinaina izay voalahatra ho antsika ity dia Petera eto dia manafatra ny fiangonana fa mety misy fampianarana maro samihafa mandalo lalovan'ny fiangonana. Amin'ny andininy fa 4:40 izy dia miteny manao hoe misy zavatra sari-patarina ao amin'ny soratra masina io, ary indraindray dia aolan'ny olona kely fahalalana sy tsy miorina tsara ny soratra masina, ary dia mahavery azy zany. Isan'ny ataontsika hoe mampisy olana ao anatin'ny fiangonana ny famoahana ny hevitry ny soratra masina. Ary ny soratra masina akory tsy miova, io tsy miova, efa kanonika io zany ny soratra masina iainan'ny fiangonana, ampianarina amin'ny fiangonana. Fa ny mitranga atao anatin'ny vanim-potoana maro dia ny fomba famoahana ny hevitry ny soratra masina na ny fanazavana ny hevitry ny soratra masina. Ny fomba famoahana hevitry ny soratra masina zany dia misy sampam-pahalalana anankiray antsoina hoe exégèse. Ny exégèse dia na testamenta taloha na testamenta vao, baiboly manontolo zany, dia misy antsoina hoe exégèse, zany hoe lay fomba famoasana ny soratra masina. Teny hoe exégèse dia avy amin'ny teny grika hoe exégesis. Teny hoe exégesis dia raha tsorina dia hoe fanazavana. Azavaina tsara fa tsy ny baiboly ihany akory no anaovana exégèse, fa ny texte tranainy rehetra, ny soratra tranainy rehetra dia anaovana exégèse. Ny Koranina kosa dia ho an'ireo teolojianina silamo dia manao exégèse izy amin'ny bokin'ny Koranina. Ny kristianina, ireo teolojianina kristianina dia manao ny exégèse zany amin'ny famoahana ny hevitry ny baiboly. Raha toa ka jerena ny ataontsika hoe famoahana ny hevitry ny soratra masina, satria izay no ambaran'ny Petera eto hoe misy manolana, zany hoe misy manamboatra ny hevitry ny fandikanana ny soratra masina, ny famoahana ny hevitry ny soratra masina. Mahatonga antsika miresaka fohy momba ny exégèse. Dia lay ny exégèse resantsika eo dia izay ambaran'ny tantaran'ny fanoratana ny famoahana ny hevitry ny soratra masina dia tsy hoe zavatra vaovao akory, fa zavatra efa fanaon'ny fiangonana efatra amin'ny fotoana ela ny hoe hatrany avavahana Tsiosy ary hoe azavaina lay hevitry ny soratra masina, ary azavaina amin'ny alalan'ny fanakianana mihitsy na kritika nylay soratra masina zany na le texte. Zay no tonga teny hoe exégèse dia misy teny hoe ex ao zany hoe avoaka zany hoe zavatra ao anatiny dia avoaka
ity ivelany zany hoe misy hevitra lalina na miafina ao anatin'io andinitsotra masina io exa de avoaka mba hiariary avoaka ho hita ity ivelany hita ho mazava lay hevitra miafina ao ambadiky le soatra masina izay mahatonga sarotra satria mety ho vokariny ataotsika hoe saina maha-olombelona satria ny exégèse de tena fampiazan-tsaina mihitsy ary eo no mahatonga ny fiangonana ny zaran-tsaina mba famoahana ny hevitra soratra masina ny protestanta de ny zara roa tsara mihitsy mazava tsara mihitsy amin'ny fanaovana ny exégèse dia ireo zay nataotsika hoe protestantisme libéral sy ireo zay ataotsika hoe protestantisme tsy nanaraka an'izay fomba fisainana libéral izay eo amin'io fandikana ny hevitry ny soratra masina io no mampiavaka ny protestanta libéral sy ny protestanta ataotsika hoe évangélika raha miteny hoe protestanta libéral tsika dia nareo tsy raisina amin'ny heviny moral loatra fa tena raisiny amin'ny ataotsika hoe ny protestantisme libéral zany dia tsy raisina amin'ny heviny malalaka hoe milafiny moral hoe mame afaka manao zay tiana tao satria zay mantsy betsaka ny reary rehefa maheny ny théologie voizinareo dia ny théologie ny protestantisme libéral zany hoe heviny malalaka fa tsy amy lafiny toetran'lay tsy lay olona loatra ny resahana na ny toetrany fa lay théologie ny évangélika mantsy any de eo ny mahasamy hafa azy ny ataotsika hoe fona évangélika tsy midika koa zany hoe ny protestantisme libéral de tsy évangélika na koa ny protestantisme évangélika de tena tsy misy raisiny avy amin'ny protestantisme libéral amin'ny famakina ny soratra masina satria eo amin'ny famakina ny soratra masina io averina indray no mahatonga karazana ady hevitra be mihitsy nandritra ny taona maro manaka ankehitriny aza eo anivony samy protestanta satria ny protestanta dia manao hoe sola scriptura na hoe ny soratra masina ihany ary efa vakina le soratra masina de samy manana ny fomba famoahany hevitra ny soratra masina ny exégèse zany ny protestantisme libéral zany dia mametraka n'io baiboly io io soratra masina io hoe tahaky ny soratra rehetra zany hoe mamaky ny soratra masina io zany dia tena mamaky an'io ho tahaky ny soratra tranainy mamaky an'io amy lafiny scientifique izy tsy manamaivana loatra ny asan'ny fanamasina sanatriany vavany reo théologianna ataotsika hoe nanaraka ny protestantisme libéral zay mipora tany amy taonjato fa 7 valo ambiny folo fa 8 ambiny folo reo saika be de be reo ingeza laniny mpivofin'ny testamenta tarosin'ny testamenta vavao no tao anatiny ty foronay ity fa ny heviny de ny hoe raha fitinina de ny hoe mamakafaka ny soratra masina io izy ary kiany mihitsy ary jereny tsiraray ny andiny soratra masina ny aviany le teny hatramin'ny grammaire zany hoe ny fitsipitenenana ny fitoerana ny ratanazy sy ny sisa rehetra dia tena ataotsika hoe tsikerain'ireo théologianna exégète ny protestanta zay manaraka nyty fonana ataotsika hoe protestantisme libéral ty am'izay fotoana zay zany tena manome fahafahana malalaka mihitsy izy ny texte iteny amin'ny olona ary zay mahatonga ny hoe amin'ny fiangonana zay mahatonga ny hoe ity fironana ity zany dia tsy manao alohany ataotsika hoe ny dogma na ny fotom-pinoana na ny fomba amin'ny fiangonana amin'ny famakina ny soratra masina zao mantsy rehefa mamaky soratra masina ny fiangonana de matetika manao ny antsoina hoe exégèse tsy diso akory ny antsoina hoe exégèse ny exégèse dia mifanohitra amin'ny exégèse ny ex de afa ao anatiny no mivoaka ny esa kosa de afa ty ivelany miditra zany hoe raha manao exégèse ny fiangonana mamaky le baiboly zany hoe efa manana zavatra zany izy eo anaty lohany ao zany hoe mamaky le baiboly zany izy amin'ny alalan'ny fotom-pinoana efa nananany efa nomena azy ohatra hoe mamaky an'io baiboly io izy amin'ny alalan'ny finoanany trinité mamaky an'io baiboly io izy amin'ny finoanany sakramenta hoe rony sakramenta raha tsika protestante mamaky an'io baiboly io tsika zany amin'ny alalan'ny fotom-pinoana efa nitezanatsika zay le atao hoe exégèse zany hoe tsy afa misaraka mihitsy amin'ny famakitsika n'le baiboly zany ny fotom-pinoana zay mahaisika atsika ny protestanta libéral dia tsy manaiky an'izay loatra fa hoe avelao ny texte na le baiboly no ilaza am'izay heviny malalaka
zay tiany lazainy. Ary am'izay fotoana zay dia mety ho zavatra tsy lolaharana zany lay fotom-pinoana na lay rafitra na lay institution le maha izy azy ny fiangonana fa tena le texte fotsiny zany no miteny amin'ny olona amin'ny fiangonana. Mety ho tsotra ny fanazavana azy arak'izany fa rehefa ampiarina izy anatin'ny fotom-pinoana de tena amin'ny fiainan'ny fiangonana de tena fiangonana samy hafa mihitsy izy ireo. Satria ny teolojianina ataontsika hoe mivohy ny teolojianina libéral dia izay be de be reo izay nivohy an'izany tamin'ny fotoan'andro saika reo ray aman-dreniny betsaka tamin'ireo ray aman-dreniny réforme de tao anatiny zany protestantisme libéral zany tahaka ry Théodore de Bèze zay nanorina ny faculté de théologie dia nanome toerana ny saina zany de efa matanjaka be tamin'ny exégèse. Fa ateoriana dia nisy ireo ataontsika hoe teo protestante nivohy ny famoasana sohatra masina amin'ny alalan'ny amin'ny alalan'ny hoe avela i baiboly io iteny malalaka tsy miainga am'izay mety fotom-pinoana mahazatra fa kina tsotra fotsiny zao zany. De nisy ireo teolojianina be de be ta teoria raky resantsika teo zay protestante be de be Bernard Raymond Suisse isan-karazany ireo olona rehetra ireo izy io dia ary io no mahatonga olana ohatra satria izy zany dia tena manome toerana ny zay tena mampatanjaka azy dia izy manome toerana ny hoe ny baiboly dia miteny amin'ny olona amin'ny vanim-potoana rehetra ary mifamatotra rehefa zany hoe rehefa mamaky lay baiboly ianao de mamaky le baiboly amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ano zany dia ny fomba famoahana ny hevitry le sohatra masina ny interprétation zany famoahana la hevitry le sohatra masina dia mifampiankina amin'ny zavatra ankehitriny. Zay no mahatonga ny type protestantisme libéral ity lay fomba famoahana dia manome toerana ohatra hoe ny kolotsaina manome toerana ny dialogue interreligieux zany hoe ny fifampitiniany samy hafa fifampitiniany samy hafa finoana ary zay raha no mahatonga azy ireo manome toerana ny laïcité manome toerana ny ataontsika koa hoe ny fanambadiany ny lasy ny lana ny vavy sy ny vavy ohatra dia ndraindray ekeny ty teolojianina ity théologie protestante libérale ity zay be de be betsaka any Frantsa betsaka mbola misy ny misy azy Suisse États-Unis Angleterre be de be reo protestante mbola ao anatiny zany fomba famaky ny sohatra masina libéral averandre mandeha fa tsy lay olona tsy resaka libéral moral loatra io amin'ny toetra fa lay fomba famoahana le sohatra masina ny maha teolojianina ma théologie protestante hoe libéral azy fa mifanohitra amin'eo dia tsy zay loatra misy de zany mietrehitra manao hoe io fomba famoahana ny hevitry ny sohatra masina io dia tsy tahaka zany io lay ataontsika hoe ny baiboly dia tsy inspiré zany hoe tsy karazana tsy hoe tsindrimandry fa tahaka ny hoe soratononona ny baiboly zany hoe baiboly zany dia tena soratra izay nampanindatin'Andriamanitra. Io no mahatonga lay ataontsika hoe théopneustique théopneustique zay mirona an'ireo évangélika maro be de be ny mouvement évangélika nanohitra ny théologie ny libéral dia misy an'ny mouvement pentecôtiste rehetra isan-karazany tao anatin'ireny ny anabaptiste anabaptiste tao anatiny ataontsika hoe rehefa mamaky ny baiboly izy dia tsy mitovy am'ilay hoe mamaky ny baiboly amin'ny hoe miainga mitsikera mamantatra ny tsiprianteny fa miainga amin'ny hoe io ny baiboly dia ahoana no ampiarana azy arak'izany fotsiny ary dia tsy mitovy mihitsy reo samy protestante reo tsy mitovy mihitsy na de samy protestante ary izy samy mametraka amin'ny baiboly ho ivony izy ary fa saingy ny fomba famoahany heviny no samy hafa resaka zany tsika satria petereto de manazava manao hoe tandremy tsara fa misy manolana ny ireo zay tsy miolona tsara atsikery farany de misy manolana ny hevitry ny sohatra masina misy zay manamboatra ny hevitry ny sohatra masina ka mahatonga fahaverezana dia zay ny tsara afantarantsika azy le havako hoe
aiza amin'io no misy atsika aiza amin'io no misy atsika nao hoe tsika protestanta ankehitriny tsika protestanta malagasy ny raha ohatra ka tena jerena de ny fakan'ny akabeazan'ny protestanta malagasy tamin'ny andro fampitona missionnaire de efa nizara roa ny akabeazan'izy ireo dia saika atao anatiny ataotsika hoe protestantisme libéral tany amin'ny ireo maro tamin'izy ireo zany any tany anatiny saingy hatrany am-polohany dia efa tao anatin'ny ireo missionnaire tany aloha ny ataotsika hoe ny fandraisana fa tsy tena nirona kokoa tam'le protestantisme libéral ny missionnaire sasany fa nirona kokoa tany fotom-pisainana évangélique indrindra ny missionnaire protestante frantsay ny missionnaire protestante frantsay zany dia somary nandray roa izy ny MPF izay natonga azy tsy nanorina faculté de théologie teto Madagasikara fony vao tonga teto tamin'ny taona 26 fa nanorina kosa kolejy tany Ambatomanga Antonina Roa 7 ny hoe itsika dia tsy aleo tsy voizina ny protestantisme libéral na dia ataotsika raha hoe manome toerana ny fahalalana manome toerana ny science amin'ny fandikana zoatra masina isika fa tena manome toerana kosa ny lafiny ara-panahiny fitarihan'ny fanahy masina samy mety ho misy fivolin-dalana izy ireo raha ohatra ka tena roitina araka ny tokony ho izy fa izay sotoavina na ataotsika hoe mahizy azy ny FJKM dia mandray roa izy sy mandray roa ny FJKM manaraka ny fampianaran'ilay teolojiana anankiray antsoina hoe Barth Karl Barth de tsy nandray loatra ny ataotsika hoe ny protestantisme libéral isan'ny rehefa mivaofy soatra masina Barth zany hoe dia izy zany dia mivaofy soatra masina miainga mandrakariva amin'ny fampianaran'ny fiangonana miainga am'izay efa mahazatra miainga am'izay fotom-ponon'ny fiangonana marina loatra fa Barth de tena nanome toerana ny saina ny famakafakana ny fa tsy de tena nirona loatra izy tany amin'ny tetotsika hoe fanomezana ny texte ho malalaka fotsiny ka mahatonga ataotsika hoe fahalalahana be ny famoahana hevitra ny soatra masina ka manjary mahatonga fivolin-dalana de itoetsaina zay mandray roa io dia mandrakehitriny dia mbola saika lovana ao anatin'ny famoahana ny hevitry ny soatra masina protestanta malagasy no hoe io baiboly io dia tsindrimandrin'Andriamanitra Petera faharotoko voalohany 1:20 ny aingana avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra tsy nilatsaka avy any an-danitra koa izy io fa avy amin'ny fitarihiny fanahy masina saingy ao anatin'izany dia eketsika fa soratra koa io dia mivaofy soratra masina mivaofy ny soratra masina io amin'ny lafiny siantifika mihitsy ny mpitandrina na ireo katekista na ireo mpivaofy soratra masina ao amin'ny protestanta malagasy na izy dia mivaofy an'io izy mijery ny Tsiprianteny mijery ny Matoateny mijery miainga amina teny fototra mandrakariva izy mandalina ny teny fototra teny grika na teny hebreo ndraindray mety manampy teny latinina kely dia mba ahafahany mivaofy le tena mamoaka ny hevitra zoatra masina amin'ny lafiny siantifika io nefa koa tsy misaraka mihitsy ny fanekeny ny fitarihiny fanahy masina eo mpamoasana ilay soratra masina dia izay toetsaina zay dia toetsaina zay efa nolovana ela no hoe tsy manompo ny science na ny fahalalan'olombelona amin'ny fivaofana ny zoatra masina nefa koa manaiky ny fampiasan-tsaina ary manaraka ny fitarihan'ny fanahy masina dia ao anatin'izany zany maha protestante de zao koa amin'ny lafinirana izy de mandray le hoe mamaky ny baiboly amin'ny alalan'ny fotom-ponoana mamaky ny baiboly amin'ny alalan'ny fotom-ponoana zany hoe rehefa mamaky ny baiboly sika dia miainga amin'ny fampianaran'ireo ray aman-dreny ny fantsipy-vavahana zany hoe rehefa mamaky ny baiboly sika dia mamaky ty baiboly ty ao anatin'ny fahalalana sy ny fahafantarana ny maha protestanta réformé na luteranina tsika fa tsy mamaky ny baiboly tsika amin'ny fomba fijery fampianarana teorina ohatra ndika zany dia sady manao exégèse ny protestanta FJKM no manao exégèse zany hoe sady mamaky lay soatra masina izy amin'ny alalan'ny finoana raha ohatra ka tena roitinao ny protestantisme libéral dia matetika misy misalasalany amin'ny mahandriamanitra an' Jesosy ohatra
ny protestantisme libéral sasany dia tsy miresaka ohatra ny hoe ny trinité fa izay tsy eken'ny amitsika de tsy zay no izy tsika mamaky ny baiboly amin'ny alalan'ny fampianarany ny fiangonana no zany dia tsara fantatsika reny satria be de be reo karazam-pampianarana mipotra eto Madagasikara ary manana fomba famaky baiboly zay tsy mahazatra mihitsy aza ndraindray de azagaga satria tsy tokony ahagagantsika mihitsy zany fa misy olona mamaky an'io baiboly io amin'ny lafiny maro vakiny amin'ny lafiny politika ve io vakiny amin'ny lafiny ekonomika ve io vakiny amin'ny lafiny tombontsoa fitadiavana tombontsoa manokana ve io sy ny sisa rehetra fa itsika protestanta kosa raha mamaky ny baiboly de mamaky ny baiboly amin'ny finoanany Jesosy Kristy mpamonjy mamaky ny baiboly amin'ny finoan'Andriamanitra Mpahary mamaky ny baiboly amin'ny alalan'ny finoantsika ny trinité ny finoantsika ny fampianarana zay efa nampianarana atsika fa tsy misy fampianarana vaovao amakitsika azy zay tsara fantatsika ny avako malala ary zay no mahatonga amin'ny Petera eto manazava manao hoe tandremo tsara azagaga fa be de be mihitsy no mety ho karazana heviteny na karazam-pampianarana izay toy ny miainga vao amin'ny baiboly ihany kanefa diso raha jerena amin'ny fampianarana fiangonana ary izay no ampaharezana antsika manao hoe ny baiboly any tsy vakina fotsiny tahaka ny famaky romansa na triny vava fa ny baiboly any de vakina amin'ny alalan'ny fampianaran'ny fiangonana vakina amin'ny alalan'ny finoanan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy fa tsy vakina tsotra fotsiny zao hoe amin'ny saina malalaka ka manjary mampivily lalana ary ankabeazany reo fampianarana diso zay karazany potra dia saika misaraka am'izay fampianarana ataotsika hoe fampianarana fiangonana ny ovana tamin'ny apôstôly zay fa raha de misy manao fampianarana vaovao vao mipotra fa misaraka am'lay fampianaran'lay ataotsika hoe lay lova tsofina zay efa nampianarany ny novana tamin'ny apôstôly ny fomba famakina azy raha afaka malala karazana fampianarana ihany ataotsika tamin'ity mofinaina ity satria betsaka ireo karazam-pivavahana zay mampianatra zavatra maro izy karazany tsy mahazatra de tsy tokony agaga zany raha itony bokin'ny Petera tony epistily ny Petera tony tsy tokony agaga tsy tokony anaitra mihitsy satria samy manany efitrano amakiny azy ny fiangonana itsika ao anatin'ny efitrano be ny maha-protestanta atsika maha-réformé na maha-luteranina na ny maha-ecuménique atsika koa aza no amakitsika ny baiboly fa tsy hoe mamaky ny baiboly amin'ny fomba misy silamo koa mamaky ny baiboly de manana ny fomba andikanany io baiboly izy zany hoe ny fomba anaovany interprétation na ny hevitenin'ny baiboly izay tsy fakahazo mihitsy amin'ny fomba fijeritsika ino no afatra avako malala zavatra roa ny voalohany de zao vakio ny baiboly dia vakio amin'ny alalan'ny finoana zay efa nampianarina anao vakio amin'ny alalan'ny fampianarana zay efa menanao zay mahatonga ny hoe rehefa raisina mpandray ny olona dia misy fanekenao ataony hoe za de ezaka mamaky baiboly isan'andro fa milohan'ny amakiny lay baiboly isan'andro de ry ambony ery misy hoe za de mino ny Jesosy Kristy tompoko ho mpamonjy ahy voavelan'ny eloko azoko ny famonjena zany hoe amin'ny alalan'ny fahatserovany fa olona vovonjy izy fa tsy mbola olona hovonjeny amin'ny alalan'ny fahatserovany fa zanak'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny fahatserovany fa voavela eloko izy no amakiny ny baiboly io fa tsy amin'ny alalan'ny solomason'ny ate ny tsy mino n'Andriamanitra ohatra dia tsisy heviny aminy le baiboly satria ndraindray ara mety ho sanatriny zany tsy asiny heviny fa ny faharoa vakio le baiboly de vakio anatin'ny finoana vakio amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fahatokinan'Andriamanitra fa ny faharoa de zao maso tokoa miangony diso mihitsy ny fiheverana manao hoe za ny trano de afaka mamaky baiboly dia ampy zay tsy zay ny baiboly de natao hovakiny eo anivon'ny fiombonana zay mahatonga ny hoe Jesosy de namaky baiboly namaky ny testamenta taloha teo amin'ny sinagoga zany hoe ny famoahana ny hevitry ny soratra masina dia tsy hoe raharahana olo tokana akory fa raharahana communauté raharahana fiangonana manontolo mihitsy ny famakina ny soratra masina no zany dia rehefa mamaky ny baiboly sika de zava-dehibe ny miangona satria ny ampiangonana sika no maka ny solomaso amakitsika ny baiboly
amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fampianarana izay any am-piangonana no amakitsika ny baiboly fa tsy amin'ny alalan'ny siansa na ny arkeolojia na zay zavatra mety ho hitatsika tany ananonanona tany de manjary mandiso ny hevitra ny soatra masina zany ary mety eritreritra mety ho azon'ny fiheverantena mihitsy atsika hoe mahita zava-baovao mbola tsy hita mihitsy ty le zava-baovao mbola tsy hita zava-baovao tamina solomaso afa namakinao azy fa tsy tamina solomaso ny finoana sy ny fampianarana fiangonana. Ravako tompony amenao fahazavan-tsaina amin'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra zay lalina de lalina ary atonga anao koa ty ny fiangonana amin'ny famakina ny soatra masina. Vavaksika tompo ampisaranao zay noho ny amin'ny teninao zay arena sarobidy ary mpitaritalina anay meo anay ny fahendreny eo mpamakina ny soatra masina fahazavan-tsaina ary ny fanahinao masina indrindra no mampahazava ny soatra masina zay vakinay. Tompo betsaka ireo fampianaran-diso zay mipotra ary efa nanomana anay raha teo ny am'izany ianao fa misy karazam-pampianarana zay manolana ny hevitry ny soatra masina, mandiso ny hevitry ny soatra masina ary mety ho mamadika mihitsy aza ny teninao. Tehirizo ny fiangonanao mahatoky sy marina amin'ny soratra masina zay nomenao azy, tehirizo ny fampianaran'ny fiangonana ho madio sy marina mifanaraka amin'ny soratra masina, tehirizo ny mpino tsirairay avy ho mahatoky hatrany amin'ny fampianaran'ny soratra masina ary atao fity ny soratra masina andeha araka ny soratra masina miaina araka ny soratra masina de anjaka ao am-ponay Jesoa ny teninao de ianao zay teny tonga nofo ary anazava ny fonay ny fanahinao masina amin'ny anatsoka sy ty mpamonjy ianao metrahanay ny fiainanay ny fanoloran-tenanay sy ny fanomponay. Amen.